Vatsim-pana ediny pasteur Ratsanarivo Rabardson. aoka iara-mivavaka sy atoboko. Ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, midera sy mankalaza mivoninahitra anao zahay, fa noho ny fitantana sy fimbinanao dia venona tra-pamonjena, tratra izao maraina izao indray. Mitsaoka anao izay mankalaza anao mivoninahitra anao, ry tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra sy ny Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao ny tsara. Atreo feno izay amin'ny alalan'ny famindramponao, ary dia maniry indrindra rehefa nanao masina hiasa teny anatinay. Mandrafo aminay Jesosy satria sy tanteraka izahay, diovy amin'ny aranao sarobidy na latsaka tao Kalvari, mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra, ary dia aoka izany fananao masina izany ny tarantarana anay. Andraisanay ny teninao am-pifaliana, azony matsiaro ny fitiavanao, izay amin'ny toetra mandrakariva, mieloha, izay mba eritreritra mikasika ny mombanao. Dia raina sy ankalazaina mivoninahitra ianao ry tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ary dia mitalo indrindra ny fanehoana ny voninahitra ao amin'ny fiainan'ny fiangonanao, ny fiainan'ny kristianina tsirairay avy izay mandre izany tenino izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona masina mankely avy a Nazareta, tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka, nozona maniry sy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Ampifaliana ry havana nafahana mifandray amintsika amin'ny alalan'izao tampajotra izao amin'ity maraina ity, ary dia ny fiadranan'ny tompo ane hitoetra amintsika tsirairay avy. Amin'ity herinandro tsika ry havana dia hibanjina mikasika ny fitombontsika ara-panahy, miainga avy amin'ny fanapahan-kevintsika izany, mandalo amin'ny fibebahana, ary koa ny fahateram-baovao ary miafara amin'izany fitombona ara-panahy izay taken'ny tompo amintsika izany, mba hahatonga antsika tsy toetra fotsiny ao anatin'ny fahazazana ara-panahy mandrakariva, fa hitombo amin'ny fandarana ny tompo. Anio ary ny lohahevitra dia ny hoe tapaho ny hevitrao. Filazantsara araka ny Lioka toko 7 ny andeniny faraika amin'ny 50. Luc 9:51. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa ho tonga ny fotoana hampiakarana an'i Jesosy, dia niatrika hankany Jerosalema izy. Amen. Ary rehefa tonga ny fotoana hampiakarana an'i Jesosy dia niatrika hankany Jerosalema izy. Ny teny hoe niatrika dia tapa-kevitra ny dikany amin'ny teny fototra. Tapa-kevitra ny hiroso amin'ny lalana izay hitondran'Andriamanitra azy Jesosy. Tapa-kevitra ny hofaty. Tapa-kevitra ny hiroso amin'ny lalana efa nomanin'Andriamanitra ho azy. Tapa-kevitra ny handroso eo anivon'izao tontolo izao. Tapa-kevitra ny atrika ny mafindrindra dia ny fahoriana lehibe tsy maintsy ho lalovany. Kapoka itsivy amin'ny 30 tamin'ny karavasy varahana. Filanjana ny azo fijaliana nanomboka teo amin'ny fitsarana azy ka hatramin'ny hamantsiana azy. Tapa-kevitra Jesosy. Vitany hatramin'ny farany ny iraka nampanaovan'Andriamanitra ray azy. Anjaranao anjarako, anjarantsika ny manapa-kevitra. Rehefa tonga ny fiandohan'ny taona dia betsaka ny fanapa-kevitra sy faniriana tiany olona atao. Tahaka izany ohatra ny frantsay rehefa amin'ny fiandohan'ny taona dia maniry ny tsy fokasigara intsony, maniry ny ampiaina-tena, te hanao fanatanjahantena, handeha tongotra, tsy jery televizion na fahitalavitra na akory écran maro samihafa, fa hiresaka amin'ny ankonana ao tokantrano. Eny maro ny fanapa-kevitra izay raisina rehefa tonga ny fiandohan'ny taona. Ary araka ny fanadihadinana ny sondage dia 9% isan-jato ny frantsay dia tsy misy mahatana ny fanamby na ny fanapa-kevitra izay nataony tamin'ny fiandohan'ny taona.
ry havana nanaona nyfanapa-kevitra zay nyraisinao tamin'ny voalohany taona efa misasaka mahery zao ny taona efa aty amin'ny tapany faharoa amin'ny volana aogostra isika inona no résolution nyraisinao tamin'ny fiandohan'ny taona tokony hojerena aiza ho aizitsika izao soa fa voatanan'i Jesosy ny fanapahan-keviny hanolo-tena ho anao soa eno antsika rehetra ny fitiavana antsika nanosika azy hanatanteraka izany fitiavana tsy manam-paharoa izay mitondra azy ho amin'ny fahalorantena faratampony raha tsy noho ny fitiavany sy ny rany dia tsy ho vovonjy isika fa very mandrakizay hoy mantsy ny asan'ny apôstôly toko 4:12 acte 4:12 ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azotsika famonjena andeha arahantsika ny ohatra navelan'i Jesosy ho antsika nanolo tena noho ny fanapahan-kevitra entitra noraisina izy aoko isika napa-kevitra handolo tena ho azy amin'ny alalan'ny famonjena fanahy ho an'Andriamanitra fitoriana ny filazantsara fanambarana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanitarana ny ambaindainy izany fanjakana izany eo amin'ny famantarana sy ny fahagagana omen'Andriamanitra antsika ny fitiavana ny hery sy ny fahendrena avy amin'ny fanahy masina ny etaeta hamonjy fanahy tsy ho very ny faharetana hatramin'ny farany tapahory ny hevitrao hanolo tena feno an'i Jesosy ka hiroso marina tokoa ho amin'ny fibebahana tanteraka amen ivavaka isika Andriamanitra raisanaka fanahy masino midera sy mankalaza mivonanitra anao zahay fa nasehoanao indray tamin'ity andro ity ilay fanapa-kevitra ao Jesosy ny hiroso ho amin'ny lalana efa noman'Andriamanitra ao anao dia hiroso ao Jerosalema ilay tanàna izay hitsarana haminona eny hahafatesanao rehefa avy eo hiala kely amin'izany tanàna izany eny Jesosy izany tokoa no fanapa-kevitra dehibe izay nyraisinao ary tsy moro izany fanapa-kevitra izany satria niororanao tao Golgota tao Getsemane rehefa ho avy ny fotoana izay hanapa-kevitra tanteraka ny amin'ny roso ka nanaovanao hoe ray esoroa amiko ity kapoaka ity kanefa aoka tsy ny sitrako natao fa ny sitraponao dia notohizanao ny fanapa-kevitra ao ary niroso hatramin'ny farany ianao Jesosy niatrika ny mangidy no ny fitiavana anay izany manam-pirofo fa tena lalina tao am-ponao ny fitiavana anay olombelona mankasitraka Jesosy noho izany amin'ny androm-piainana kosa ankehitriny amin'izao raha fotoana izao dia betsaka ny fanapa-kevitra izay raisinay fanapa-kevitra dehibe ny hitombo ara-panahy Jesosy amin'izao herinandro diavina izao koa tareo mazaka mipitiavanao zahay mba hanefa sy hatanteraka izay fanomanao ho anay dia nitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ny hanitatra ny ambaindainy ny fanjakanao mitalao sy miankavy miaraka nabe ny famitramponao Jesosy alefa namasina mahery mba hitoetra tena anatinay azony manefa sy manatanteraka izany amin'ity andro tera Jesosy manano ampianaro hanapa-kevitra tanteraka ny tsirairay avy ny hanompo anao ny hotianao ny hotiana manetaka ny tenanay ary koa ny roso tanteraka amin'izany fitombona ara-panahy izany ho voninahitra ao anao nidera ny aja ny voninahitra ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka fa amin'ny akosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy ny fitiavanao Andriamanitra ray ny herin'ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina tsara indrindra misaotra Jesosy izay rehetra kosa asan'ny maizina rehetra izany devoly didina sy roana mankany faharemetra hafa tsy nakeritsy anampafana amin'ny zanak'Andriamanitra ny aretina rehetra didina sy roana mankany faharemetra hafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona maso mankera avy Nazareta ary ny olona-piainana rehetra ny atom-panahy tsy nakeritsy amin'ny fanahy zanak'Andriamanitra fa roana mankany faharemetra hafa foka ilay fanahy mason'Andriamanitra no hitoetra amin'ireto zanak'Andriamanitra reto dia narason'i Jesosy Kristy hirotsaka amponay any eo ampitsaro mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy Kristy no zany manisy mangataka
izany vavaka izany misaotra ray malalo aleloia amen.